Efa nanao ratsy ny olonao. Manasanao ampitiavana anaraka izany loha hevitra izany hatramin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana, amin'ny anaran'i Jesosy ilay tia antsika, ilay mamindra fo amintsika, ilay mitantana antsika, ilay tia antsika, no anolorako ny fiarabana, fianafaliana ho anao sy ny ankonanao tafahoana somatsara indray tsika amin'ny fiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra. Tonoina mandrakariva ho aminao ny fiatanan'ny Tompo anjaka ao am-ponao sy ny tokantrano misy anao. Mivavaka isika eo mpanomboana ny dindinika hifanaovantsika. Ray malala any an-danitro, tonga indray ny fotoana ionanay aminao, ionanay sam'izay ihany koa milalan'ny fandarana maminay ity. Apetraka ampelantananao izany mba ho voninahitry ny anaranao, misotranao izay tamin'ny fitantanana rehetra, ary mangataka kosa nefa anesoranao ny hevitra mampisaraka any aminao dia tsy fahatanterahanay. Diovy izay mba ho afa-pampitana ary sasao izahay mba ho afa-keloka. Mangataka ihany koa izahay ny andro tsahanao ilay fanena masina mba ampianatra anay ny teninao ka hitondra lesona sarobidy eo amin'ny fiainanay ny izany teninao izany. Vavaka dia tononona sy angatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Minao fa fahina ampelantananao ny fitaovana ny baiboly, ny taridalana ny lesona izay rahantsika mianatra ao ka mba hoina ampelantanany tsirairay avy izany. Ny andininy natao tadiana dia Exodosy 2:30 ka ny andininy 2:30 sy 2:30 lavalava ihany lay izy, kanefa dia samba miezaka sika rehetrarehetra, samba miezaka mba manao azy mba ho tadidy izany. Zao no voalaza lay teny. Ary Mosesy dia niverina ho ao amin'ny Jehovah ka nanao hoe, indrisy efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity, ka efa nanao andriamanimbolamena ho azy. Ary angehitriny engane ka amela ny fahotana ianao, fa ratsy zany mifona aminao aho, fonoy eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Andininy mampalahelo zany toe-javatra zany, kanefa zany no andininy izay ompitiniantsika amin'ny herinandro ity. Rehefa nitodika tany amin'ny sampy ary reto vahoakan'Andriamanitra, dia tafasaraka tamin'llay Andriamanitra tena izy. Ilay Andriamanitra izay nanafaka azy tamin'ny fanandevozana tany Egypta. Ary dia zao no voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny Exodosy 2:30 ka ny andininy 7. Satria hita fa nanome tsiny mivantana azy ny Tompo. Hoy izy hoe, ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mandehana midina ianao, fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta. Nanome tsiny Andriamanitra, nanao ratsy ny olonao, tonga tany amin'ny fanomezam-boninahitra sarivongana, toy ny hoe io no namonjy azy tany amin'ny fanandevozana tany Egypta, izay tena mifanohitra tanteraka tamin'izay nolazain'i Jehovah ka nolazainy teo amin'ny tendrombohitra Sinay sy nosoratany tamin'ny vato fisaka, ilay manao hoe aza manao sanadavatra voasokotra ho anao. Zava-dratsy tokoa teo anatin'Andriamanitra ifandavana ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny asa maheno nataony. Nanjary simba ny fisainany sy ny fihetseham-pony. Ho an'ny mpaminany Ezekela, raha nanora izy amin'ny Ezekela 4:9, ny Ezekela 4:20, ny Ezekela 4:12, dia laza ny mpaminany Ezekela fa ny fanompoan-tsampy no fototry ny fahoriana rehetra nanjo ny vahoakan'Andriamanitra, ary ny fanompoan-tsampy no nipoiran'ny fahotana hafa rehetra ihany koa teo amin'ireo vahoakareo. Nahoana ny mpino fahino no mora ambakaina sy sarotra anarina toy izany, ka nivavaka tamin'ny sampy izay nataon'olombelona. Fihain'ny fanompoan-tsampy ny vahoakan'Andriamanitra. Fa inona moa ilay sampy? Fa inona moa ty sampy resahana mandrakariva ity? Ny sampy dia izao, izay rehetra maka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, dia sampy
izany. Ary zay natonga an' Jehovah teny hoe mandehana midiny ianao fa efa nanao ratsy ny olonao, nanompo sampy izy ireo. Izay rehetra maka ny toeran'Andriamanitra dia sampy avokoa. Ary na dia fantatsika aza fa tsy mety zany dia mbola tompontsika ihany ary ataontsika matetika. Ary zavatra mitranga anjakany ny eritrerotsika, baboiny ny fitiavatsika, angalariny ny fotoanatsika, ary ny saitsika dia afatony amin'ny mihoatra noho ny amin'Andriamanitra, ary dia manandevo ny fisainatsika ny fanompoan-tsampy. Raha etsingina kosa nefa raha ataonao ivon'ny fiainanao Andriamanitra, raha petrakatsika ho lohalariny fiainantsika Andriamanitra, dia izy no manjaka. Fa raha mifanohatra amin'izany kosa, raha tsy ataonao ivon'ny fiainanao Andriamanitra, dia isy andriamanika hafa aka ny toeran'Andriamanitra. Mampalahelo ny toezavatra mitranga, fa dia zavatra nisy nanao ratsy teo anatrehan'Andriamanitra ireto vahoakan'Andriamanitra ireto. Fa efa nanao ratsy ny olonao zay nentinao niala avy tany amin'ny tany Egypta. Mampalahelo zany toezavatra izany. Ary dia indro izy fa makamamy manokana ny fiainany amin'ny zavatra hafa. Mety isy amin'ny endrika samy hafa mantsy ny fanompoan-tsampy zay anlotsika ny toeran'Andriamanitra, anlotsika ny toeran'i Kristy, ohatra hoe ny avonavona. Dia nge lasa fanompoan-tsampy mihitsy, lasa sampy ho an'ny olona ny avonavony. Ny fitiavan-tena, ny vola, ny fahefana, ny firaisana ranofo, ny sakafo, ny fahitalavitra, zava-matomelona, ny fisainana maloto, ny sary vetaveta maro samihafa, ny fahafinaretana. Eny fa na dia ny asa aza raha tsy mitandrona isika, dia manjary ataontsika lohalariny mihoatra n'Andriamanitra, dia manjary sampy. Ny fanatanjahantena indray dia atakalo mihitsy ny fanatanjahantena Andriamanitra, ny fianakaviana, ny vidéo, lalao vidéo, ny sary mihetsika isan-karazany, ny politika, ny mozika, ny toerana misy anao, ny anaram-boninahitra, ny fahaizana sy ny sisa. Ary atohizana aza zany lista izany, lava izy io. Feno karazana sampy manodidina ny fiainantsika. Fa rehefa ataontsika kosa ivon'ny fiainantsika Andriamanitra, dia haitsika ny miala amin'izy rehetrarehetra reny. Azontsika atao ny makio akaikin'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, mampidi-doza tokoa ny fanompoan-tsampy satria manova ny toetratsika. Mampidi-doza ny fanompoan-tsampy satria manova ny fisainatsika, ny fitiavatsika. Zany hoe tena manova ny mahaisika antsika mihitsy ny fanompoan-tsampy. Ary raha tsy mitandrina aza dia tsy mahavonjy antsika amin'ny farany ny fanompoan-tsampy. Ary zay natonga an'Andriamanitra Mosesy mandehany ianao midina. Exodosy 7:2-7. Ary Jehovah tamin'i Mosesy, mandehana midina ianao. Fa efa nanao ratsy ny olonao zay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta. Nalaky vily amin'ny ala tamin'ny lalana zay nasaiko naleny izy, ka nanao omby lahy kely anidina ho azy. Ary efa nikohaka teo anatrehany sy namono zavatra atao fanatitra taminy, ka nanao eo ny Andriamanitra ao ry Israely zay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta. Mampalahelo zany toezavatra zany. Voatsela koa ry Andriamanitra niteny ao amin'ny Exodosy 2:20 ka ny 2:20. Dia sao nolazain'i Jehovah. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, izao nolazainao amin'ny zanak'Isiraely, ianareo efa nahita fa tany an-danitra no tenenako taminareo, koa aza manao Andriamanitra vola fotsy na volamena ho anareo ho fanampiko. Nanao an'izany ireto vahoakan'Andriamanitra ireto. Ho Jehovah mandahana midina, jereo. Andriamanitra mijery mandrakariva zay ataonao. Mijery mandrakariva zay ataoko Andriamanitra. Dia mitady ny vahaolana izy, manolotra vahaolana Andriamanitra. Amin'ity tontolo andro ity ary dia tiako ny fampizara fifaliana aminao, fa mijery zay ataonao Andriamanitra, manara-maso anao izy. Aoko fantatrao zany, ka hatonga antsika hitandro, hatonga antsika hanatoky fa misy Andriamanitra zay mpanao ny lanitra sy ny tany, mpamorona antsika, manara-maso ny ataontsika tsirairay avy. Andeha hivavaka sika
isaintsainantsika izany loha hevitra izany androany. Ray malala any an-danitro, misaotra anao zay fa manana Andriamanitra zay mijery manara-maso anay. Andriamanitra ihany koa zay tsy mijery fotsiny ny adalàna vitanay fa mitontsihitra mitady ny vahaolana mba ahatonga anay hiala amin'ireny faharatsiana ireny. Ampio zahay ary aoka ny fanena masina hitari-dalàna anay ka ahatonga anay mba hametraka anao loha laharana eo amin'ny fiainanay. Ianao mihitsy ny oivo ny fiainanay ka hoesorinay ireo karazana sampy marobe zay manodidina anay. Aoka ianao no loha lalana sy foto-lalany fiainanay. Aoka ianao no alfa sy omega ny tsirairay avy. Dia izany no hita hitam-ponay. Nivavaka tonononay sangatalana amin'ny lara Jesosy. Amen.